Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika rehetra indray. Finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Ny zavatra ho resantsika an'io dia mikasika ny hoe kristianina influencé. Ny kristianina lasa manaradrendrano amin'izao tontolo izao. Raha ny tena marina ny definition-n'ny kristianina dia hoe kristia ao anaty, tsy izao intsony ny velona ozy Paoly fa i Kristy no velona atao anatiko. Fa ny zavatra misy anefa dia ny ankamaroan'ny kristianina izay resantsika eto hoe kristianina influencé dia kristianina tsy manana an'izay hoe Jesosy Kristy velona ao anatin'izay. Izay ilay lesona ngeza be mihitsy. Fa fitafiny no kristianina, zany hoe mitafy anarana Jesosy Kristy izy fa ilay ao anatiny. Sanatrin'izany mamaky ny Matthieu 23 tsika lay nananaran'i Jesosy Kristy ny fariseo hoe loza nareo fariseo sy mpanoradalàna, arindonareo ny varavaran'ny lanitra, ny olona te hiditra tsy avelanareo miditra, nareo efa tsy miditra, loza nareo fariseo mpanoradalàna. Fasana amin'ny lalitra fotsy tatavanareo ny moka, atelinareo ny rameva, loza nareo fariseo mpiatsara velatsia, loza nareo mpanoradalàna sy ny sisa rehetra. Afaka vakianao ny fampianarana ny amin'izay sy ny teny mahery nataon'i Jesosy Kristy ny amin'ireo pharisien, esprit le pharisien resahana eo zany raha ny contexte izay misy antsika amin'izao. Dia ireo ilay tondrontsika hoe kristianina influencé. Zany hoe influencé n'ilay esprit, tsy esprit Jesosy Kristy, tsy esprit divin, tsy ilay fanahiny ray tsy toa alefako aminareo ny mpananatra. Ozy Jesosy dia ny fanahiny ray. Tsy iny zany no mi-influencé d'ailleurs. Andriamanitra tsy toa tsy influenceur izy. Ny fanahy masina dia tsy paka fanahy. Zay mantsy ny tena definition an'ity resaka hoe influenceur ity, paka fanahy, mpiseduira. Dia raha mandinika ny lohahevitra nareo dia notsindriko manokana tao ny resaka esprit Jezebela, satria ity Jezebela ity, ity fanahiny Jezebela ity dia tena grave be mihitsy, ary tena mandravarava amin'izao vaninandro faran'izao atao anatin'ity resaka ho resantsika ity hoe kristianina influencé ity. Misaotra anao ray tsy toa raha mbola afaka misitraka fotoana tahaka an'izao ahafahanay miresaka ny sitraponao. Misaotra betsaka tompo fa amin'ny alalan'ny sitraponao dia afaka mandray mofinaina teny mamy avy aminao izay ho an'izay vonina sy manokatra ny fony, ny sain'ny fanahiny handray izany teninao izany. Mananaranay foana tompo, mantsy anay, restauré izay, amboary izahay. Ary ity fotoana ity tompo dia tononoko feno eo ambany fiainao sy ny fiarovanao mba hiasanao amin'ny fahafenonao, tsy hanana ny demonia, irika sy fafana mitsilo ao anatin'ny teny izay ho zaraina. Ny aja sy ny dera dia anao irery any ray tsy toa. Ny anaran'i Jesosy Kristy no mezanay voninahitra ny fotoana rehetra. Amen. Alleluia. Mamerina manonona ny fiadanana amintsika. Iroso antsika ny amin'ity hoe kristianina influencé ity. Ny zavatra tena hoe mandroatra be mihitsy en effervescence, tena tiako tsindrina ato anatin'ity fizarana ity dia ilay esprit Jezebela. Raha vao miresaka ny esprit Jezebela isika ka manokatra ny testamenta taloha ianao dia hitatsika izany tantara izany any amin'ny mpanjaka voalohany hatrany amin'ny mpanjaka faharoa. Dia ny amin'ny tantaran'ilay vehivavy vadiny Yahaba mpanjaka tamin'ny vanim-potoana ny araky ny contexte, pampahory ny mpaminan'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoanany sy izay rehetra mpankatoa mpanao ny sitrapon'Andriamanitra, ary nanana ny faux profetiny mihitsy, nanana ny mpaminaniny ity
vehivavy Jezebela, esprit Jezebela ity. Ny tena mazenda ny eto amin'ity tantara ity dia Jezebela vehivavy, fa ity vehivavy hoe Jezebela ity dia nahaina nodina ny fahefan'ny mpanjaka, Ahaba mpanjaka tamin'ny vanim-potoanany ho fahefany ahafahany manapatra avec autorité hatrany amin'ny fikendrena mihitsy ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia isan'izany Eli mpaminany izay ny afara hatramin'ny defi mihitsy, ary nisy ny teny mpaminaniana izay tanteraka ny amin'ny mpanjaka voalohany toko faraiky amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo nohaniny alika ny fatin'ny Jezebela. Fa izay hoe nohaniny alika izay ny fatin'ny Jezebela dia raha dekodentsika kely vetivety izay le hoe Jezebela nohaniny alika ny fatany. Mazava ho azy fa ny faty dia maloto ao anatin'ny soratra masina manomboka any amin'ny testamenta taloha, aza kasihanareo ny fatany. Andalana pary andalana mihitsy zany any amin'ny Torah, mamaky ny Levitikos tsika manomboka any amin'ny Deutéronomia, aza kasihanareo ny fatany. Fa eto nefa dia misy an'ilay Jezebela vehivavy imazy ny fiangonana usurpé, voasandoka. Fiangonana izy raha vehivavy, endrika vehivavy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa sinagoga ny Satana izy, inversé izay fahamarinana izay ary esprit Jezebel izy raha usurpé ilay endrika fiangonana amaha Jezebel selon an'ilay esprit ary miservir avec autorité ao anatin'ilay hoe manambady an'ilay fanahy Satana. Satria azadino fa ny fiangonana dia fofombadany Jesosy Kristy, dia izay mihitsy ilay usurpation an'ny Satana hoe misy an'ny Satana ilay menarana atao amin'ny sahany tena namingana ny Eva, nanambady ny Eva ao anatin'ny dikateny codex izay zavatra ambarako antsika izay ara-panahy. Dia ilay fiangonana fofombadiny Jesosy Kristy nangalary ny Satana Jezebel vady andefo mandry ny Satana, andefo mandry ny démonie. Dia io no miseduira ny fiangonana ny kristianina amin'izao vanim-potoana iresantsika izao, ary mandravarava be mihitsy rahalahy sy ranabavy. Tena zava-doza dia misy mihitsy mpanompon'Andriamanitra, misy mihitsy mpitondra fiangonana mitazona micro eny amin'ny pupitre ary mahazaka vahoaka maro be mihitsy, fa avec l'esprit Jezebel. Zany hoe fofombadiny Satana tsotro zao, vadiny Satana tsotro zao mihitsy, ary miaraka amin'izay ilay fanjakana. Fanjakam-pisorona ozy ny Baiboly, fa izay le hoe fanjakam-pisorona izay, mpanjaka-pisorona ny violen'ny Satana. Ary nangalarin'ilay Jezebel, azadino fa Jezebel, mpanjaka voalohany sy mpanjaka faharoa, nangalatra n'ilay fahefana, Ahaba mpanjaka vadiny. Dia raha miresaka ny esprit Jezebel zany eto isika, dia misy an'ilay fiangonana Jezebel, vehivavy janga, mangalatra n'ilay fahefan'ny Satana, usurpation Jesosy Kristy. Dia diable personnifié zany ilay Jezebel, esprit resantsika eto mandravarava ny anaty fiangonana, arak'ilay titre ny resantsika teo hoe mety izy ho apôstôly, mety izy ho mpaminany, mety izy ho bishop, mety izy ho vehivavy milaza azy ho pastor, apôstôly, apôtre. Misy vehivavy milaza ny tenany ho apôtre, témoignage zany ny tenantsika izao. Fa allez voir hoe ny fonction izay tazominy sy ny zavatra izay sahaniny amin'ny fisahanany ny fiangonana sy ny fitarihan'ny mpino ve encadré tsara amin'ny 1 Corinthiens 12, Jesosy Kristy ny lohany vava, tongotra, tanana sy ny sisa rehetra, sa à côté de la plaque tanteraka. Tsy tantara betsaka ny amin'izay fa mahafantatra pastora vehivavy milaza ny tenany ho apôtre. Avalitsika iny fa mikolla kely amin'ny zavatra izay rehatsantsika hoe ao anatin'ilay esprit Jezebel daholo zany, ary ny fond sy ny atiny zany zavatra rehetrarehetra izany dia séduction, maka fanahy.
miinfluencer ity pub resantsika ity hoe miinfluencer ahazom-panahy ny mpino. Jerentsika vetivety ny tena définition an'ilay esprit Jezebela. Vakitsika ny apokalypsia verset fahatsika rehetra izy ity azafady apokalypsia toko faharoa fiangonana Tiatira izay raha tsy diso apokalypsia toko faharoa andininy faha roapolo. Vakitsika ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tiatira zay mihitsy. Ary sorato ho amin'ny anjely ny fiangonana any Tiatira manomboka amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo apokalypsia toko faharoa. Izao no lazainy ny zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahina mangano hoany. Andininy faha sivy ambin'ny folo. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao ry fiangonana sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Amen. Tsara be zany. Kanefa mananteny aminao ozy Jesosy. Eto raha mandalina kely ny apokalypsia toko faharoa sy ny apokalypsia fahatelo sika ny amin'ny fiangonana fito naoron'ny Paoly dia misy tsinony daholo teo anatrihan'i Jesosy Kristy zany hoe disqualifié daholo. Misy lesona azontsika tsoahana be da be ao anatin'izay ary anentanako anao hoe alalino ny bokin'ny apokalypsia. Mampalahelo dia misy ohatra fiangonana apokalypsia fa tsy mandalina ny bokin'ny apokalypsia ilay pastor, ilay mpaminany, ilay faux prophète, esprit Jezebel, ny mpino ihany koa, fa mandany andro propagande présidentielle, mandany andro mitety amin'ny Barcelone, tonga any Dubai, Los Angeles, ary ny fampianarana dia tsy milaza ny amin'ny zavatra ho avy sy ny efa tonga soraty ho ny anjely tamin'ny John. Indisy omeko atsika daholo zany rehetrarehetra izany ahafahanao mandinika hoe aiza ny toerana misy ny tongotra ao indrindra amin'izao vanim-potoana iresantsika izao hoe mpino influencer ve ianao, iza no mpitarika ny fiangonanao, sao de io prophète milaza azy grand prophète na grande ao am-piangonanao io influenceur akay pakafana esprit Jezebel. Zany indesy zaraitsika izany tsy hoe fanenjehana aniza siza fa itsika rehefa miteny dia miezaka foana manindry ny fahamarinan'ny soratra masina ary mizara graine vo araka ny famangin'Andriamanitra mba ahafahantsika mireo saisir any amin'ny sainantsika sy ny fieritreretantsika tonga saina mba ahafahantsika mitoetra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Dia toy izantsika ny famakina ny teny soratra masina andininy faharoapolo verenantsika vakina. Apokalypsia toko faharoa fiangonana Tiatira 7 église. Kanefa mananteny aminao satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena ny ho mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoka hijangajanga sy hinana hena naterina tamin'ny sampy. Zay zany ilay définition an'ity esprit Jezebela ity dia tsy inona fa milaza ny tenany ho mpaminany vavy. Mpaminany dia tsy inona fa ny filazana ny Jesosy Kristy no fanahany faminaniny. Voalaza ny bokin'ny apokalypsia zay. Donc zany na misy mpaminany vavy na misy mpaminany lahy milaza azy ho mpaminany dia manambara ny Jesosy Kristy izy. Azadino fa ny bokin'ny Torah, ny bokin'ny faminaniny dia nanambara ny Jesosy Kristy. Ary John na mpanao batisa talohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy dia mbola nanambara ny Jesosy Kristy. Injany misy feony miantso avy any anefitra. Faminanina Isaia mpaminany, amboarany lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalakalehany. Manambara ny Jesosy Kristy fa tsy hoe izao dia ho lasa président amin'ny na hoe ndroasiko ny cyclone maminany fa miodiny io cyclone io na ainsi de suite inona mararinao na tsy fantatro zavatra ohatran'izany. Indisy mbola zaraitsika ihany zany. Définition Jezebela eo isika. Milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko. Eto le esprit de séduction mampianatra miinfluencer
Ny kristianina mi-influencer ny ondry, influenceur, maka fana, manoloky. Manoloky ny mpanompoko ka mampianatra azy ireo hijangajanga sy hihinana. Mijangajanga dia mampirafy an'Andriamanitra. Tempolin'Andriamanitra ny tenanareo ary fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Inona moa no iraisan'ny Kristy sy Belial? Izay zavatra izay rehefa usurpé, rehefa violé, dia mpijangajanga daholo ny mpino rehetrarehetra tahaka ny 7 église izay nitondrany John apôstôly révélation araky ny tsindrimandran'Andriamanitra sy ny fampahitana tao amin'ny tontolo selesta eto amin'ity apokalypsy vakitsika eto ity. Manoloky, miséduire, mi-influencer esprit Jezebel ary misarika an'ilay mpino ao anatin'izay esprit manoloky zay, ao anatin'izay esprit mi-influencer zay, inana hena naterina misampy. Ilay hena naterina misampy dia ny fampianaran'ny démonie, ny fampianaran'ny Satana. Zay ilay hena naterina amin'ny sampy. Amen. Ilay hena naterina amin'ny sampy dia tsy inona fa io misy kristianina anankiray na fiangonana manontolo mihitsy. Vakianao amin'ny fiangonana io toko sy andinin'ny Baiboly. Torianao amin'ny fiangonana io ny toriteny. Fa tsy tafita i Jesosy Kristy na tsy ampitaina mihitsy satria ilay tendro mpitarika an'ilay fiangonana dia Jezebel, influenceur. Influencena ilay mpino hifikitra amin'ilay fiangonana, influencena ilay mpino hifikitra amin'ilay mpitondra fivavahana, influencena ilay mpino hifikitra amin'ilay doctrine sy ilay dénomination, influencena tsindrina ilay mpino ho mpanindraindra mpitondra fivavahana, dada, neny, ikaiky sy ny sisa rehetra, papa, tsy fantatra zay, mot mazika. Fambaran'ireo mpino efa influencé ao anatin'izay hoe voky hena naterina tamin'ny sampy izay. Satria hena naterina tamin'ny sampy ilay fampianarana ao amin'ilay fiangonana, dia ilay mpino izay mpino ao amin'ilay fiangonana dia lasa adepte, lasa mpino endoctriné fanatique, be fahatany fotsiny piaro anaram-piangonana, piaro système, piaro an'ilay mpitondra fivavahana. Fa rehefa se poser question ianao na ny fiainana dia manaprofo fa tsy ao ilay fifandraisana amin'i Jesosy Kristy, tsy mipetraka ilay fampianarana ary tsy tafita ilay mana tenin'Andriamanitra no goten'ny zanak'Israely tany anefitra, izay maty any izy ireo, fa Jesosy Kristy nanambarany tenany mihitsy hoe izao no mana avy any an-danitra. Ny razanareo nihinana ny mana tany anefitra maty any, fa izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rano manana ny fiainana mandrakizay ary misy aminareo reto arozy Jesosy Kristy tsy andalo fahafatesana akory. Ainsi de suite hatrany hatrany amin'izay sasiteny izay sy ny fampianarana mifampitohy amin'izay hoe Jesosy Kristy tontolo ny fampianarana, tsy voaray an'ilay mpino. Misy lasa misy toy ny hoe voalina mihitsy manasaraka an Jesosy Kristy amin'ilay mpino, ary zany daholo no tranga sy toerana misy ny mpino amin'izao vanim-potoana iresantsika izao, satria influencé voky hena naterina tamin'ny sampy ny akamaroan'ny mpino dia lasa mpino Jezebel ary voaporofony fiainana andavanandro zany miditra fiangonana ihany izy sabotsy lahady isa-tsabata isaky ny voalombokatra mamonjy fotoan-dehibe Pasika 25 décembre, resaka religion daholo zany, feno ny fiangonana, fidirana voalohany, fidirana faharoa, feno ny méga church hatramin'ny cinéma transformé ho méga church fivoriam-bavaka. De rehefa misy hetsika fotoana manan-daza dia makamaka sary amin'ilay pastora amin'izay hoe hita hoe
akaiky mpanompon'Andriamanitra de samy mamoaka eny amin'ny murany eny daholo hoe niara-naka sary ohatra hoe tamin'ny pastora Jocelyn niara-naka sary tamin'ny Mayol ohatra na niara-naka sary tamin'ny TikTok ohatra na niara-naka sary tamin'ny Patrick Anchen ohatra mialatsiny amin'izany anarana voatonona rehetrarehetra izany sy ny sisa be da be de samy mamoaka ao amin'ny murany eo daholo zany hoe lay esprit influenceur Jezebel an'ilay mpitarika de efa tafita ao amin'ilay mpino satria ilay mpino mihitsy koa ny lasa influenceur ary lay sary aseho amin'ny Facebook de pour son ego j'aime followers sy ny zavatra ohatr' zany fa tsy misy répercussion amin'ny resaka sitrapon'Andriamanitra sy ny vie éternelle sy ny vie au-delà mahitsy be zany zavatra ambaratsika izany fa izany daholo tompoko ny cas par cas an'ireo mpino be da be amin'izao vanim-potoana iresantsika izao de manindro profil n'olona anankiray ianao dia fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ao tahina ianao raha miditra ho tahina ianao raha mivoaka zay ny biographie eo ambanin'ny profil n'ilay olona fa rehefa savanao ny profil ny dia influenceur grave be izy miakanjo à moitié nu ny fifamaliana ny tsefatsefa ny sous-commentaire rehetrarehetrany sy ny sisa rehetra fa raha vao miditra amin'ny teniny sitrapon'Andriamanitra par rapport amin'izay esprit Jezebel izay ianao de aza mitsara aloha an'Andriamanitra ny fitsarana izy indray zany eo ny détendeur ny vérité efa nazavaintsika teto izay zany de esprit Jezebel daholo zany izy indray ny tompon'ny fahamarinana zany hoe avelao izy anao ny fanaony avelao i Jezebel hanjakazaka avelao ny démony hi-influencer hatrany ho betsaka ny fanavery any amin'ny elo fa aza miteniny marina ny amin'izay ianao fa avelao ny démoni hiteniny lainga ny hatrany arak'le fanambaran Jesosy Kristy hoe ianareo dia taranaky ny devoly rainareo izy de efa mpandainga hatramy taloha indrindra ary am'laza izy de lainga foana no ambarany ny azy ihany no ambarany ianareo dia taranaky ny devoly rainareo selon an'ilay esprit Jezebel grave ene raha lasa ranabavy de nendrika culte rehetra am'izao aza hitatsika dia resaka séduction fakana fanahy daholo tsy misy resaka mofinaina tsy misy resaka vie éternelle tsy te hanonona anarana pastora fa misy ihany koa nefa ny pastora zay mahafinaritra ny toroteny zazarany ohatra hoe ry pasteur Atovo reny zao mialatsiny raha Latova raha nanonona an'izay anaran'izay mahafinaritra mijanona côté parole pure tena hoe la pure parole tsy misy afa-tsy zay tsy miséduire tsy maka fanahy iza siza fa raha vao miodina kely ianao à 99,99 et quelques pourcents milaza azo mpitoroteny sy manana mégatseutra sy milaza azo adorateur sy adoratrice conducteur de louange sy ny sisa rehetra séducteur daholo ny bishop efa nisy fotoantsika nanao vidéo te tamin'ilay mpitarika louange vehivavy tsy everitsika eto tsony séducteur enjana be mihitsy izy mivady natao mariage izy de ohatra mijery télé-réalité reny ianao ohatra mijery amour dans les prés marié au premier regard ohatra première séduction ohatra mijery émission amin'ny Netflix sy ny les séries télévisées télé-réalité reny ohatra mijery an'ireny ianao fa iny fotsiny bataina de entinao am-piangonana de miaraka amin'ny fihetsiketsehana rehetra ny décoration rehetrarehetra ny fond sy ny maquillage ny fiakanjo ary zany milaza azo mpitondra conducteur de louange zany rehefa maka sary amoateny ny tratrany nono ny brotsina be ohatran'ireny raha mise solasola tsara miaraka amin'ny madinesy ny volombava amin'ny fariparitra tsara zany hoe pour attirer votre regard hoe voatary olona ireo selon an'ilay fiakanjo selon an'ilay mamirapiratra arak'ilay esprit Jezebel fa tsy selon an'ilay parole sainte écriture tsy selon an'ilay tenin'Andriamanitra tsy to ny teny tonga nofo tonga tao aminay niedina tao aminay renay tsapanay ny voninahiny tra miendrika
miendrika zanaka lay tokana, la endrika Jesosy Kristy. Tsy izao intsony ny velona ozy Paoly fa Jesosy Kristy no velona ato anatiko. Fa ny contraire an'izay la esprit Jezebela no velona ao anatin'ilay mpino, dia ilay esprit Jezebela no mivoaka dia ireny le miséduire be da be any amin'ny antenimera hoe izay tsy nanota taminareo no aoka itorabato azy. Ireny lay esprit Jezebela tratratra amin'ny filoham-pirenena, vavaka foafoa, tsy misy resaka salut, tsy misy resaka fibebahana, tsy misy resaka famonjena, tsy misy resaka Jesosy Kristy, tsy misy resaka batisan'ny fanamasina, fa hoe ifalian'ny olona isin'ny fampandizana fitombenana, itsinjatsinjaka miaraka amin'ny bariady, vavaka foafoa, tsy tonga saina amin'izany ve nareo? Matanjaka be ny esprit Jezebela eto a Madagasikara, hena naterina tamin'ny sampy, dia zany daholo reo milaza azy profeta. Inona marary anao? Za manana faminaniana, za sy anao ny fakahita tany an-danitra rija rasonindray be, esprit Jezebela. Ary ny artista rehetra milaza azo mpihira evangelika manana ny fitafiana Jezebela i daholo, mitondra resaka séduction sy miséduire makafana, mi-influencer. Fa tsy lay tenin'Andriamanitra no entiny mihira, fa lay attitude hoe influenceur no entiny mihira. Dia asiana etikety fotsiny hoe mpihira hira fiderana, ainsi de suite. Mampanahelo raha lasa nanabavy. Ny antony fampitana message, ny antony fampitako message sy ny antony fanambarako ny fahamarinana dia tsy manana compte rendre amin'ny qui que ce soit, tsy miasa saina amin'izaniza, ary tsy manana dette morale amin'izaniza, tsy ao anaty système, tsy misy fiangonana mitambesatra sy manidy na anara-piangonana na pastora manindry na tsy pastora, fa ny ady izay mipetraka Jesosy Kristy ato am-poko, izay no ambarako, izay hitanay sy renay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Zay le biographie ao amin'ny dilo ilo fanosorana. Tsy zafa ny pejy, tenin'Andriamanitra. Enjana ny esprit Jezebela mandravarava eto amin'ny firenena sy izao tontolo izao. Ary ny antony tony, telefonina itony, hoe à la portée en tout le monde ny caméra, à la portée en tout le monde ny resaka réseaux sociaux isan-karazany, ny plateforme Facebook, ny TikTok, ny Snapchat, ny YouTube, ny Twitter sy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany, mba ahafahan'izay esprit Jezebela izay mivelatra tsara hatramin'ny maire n'Antananarivo na ny tsy maire n'Antananarivo, manomboka any amin'ny président, ny mpitondra fivavahana, ny mpintsotra, ny olona tsiraray, tsy rehefa mifaninana daholo mi-influencer anao. Crac, zay le esprit influenceur, griffe, mandrangotra anao, hidévorer anao, esprit vampire, hitroka ny rahanao, dia iny rahanao iny no atolony eo amin'ny satana, ho faty anao, ho any amin'ny fitomanina sy ny fikitrohany. Zay le esprit Jezebela, vokisany hena naterina any amin'ny sampy ianao, dia mandeha amin'izay ny karazam-pampianarana anatin'ny fiangonana sy ny ivelan'ny fiangonana, fa hena daholo izany naterina tamin'ny sampy, satria tsy mitondra pure vérité, tsy mampibebaka, tsy mitondra restauration, tsy mitondra édification, tsy mitondra fampahaterahana indray, nouvelle naissance izay nateraky ny fanahy dia fanahy, tsy mitondra ny métamorphose, tsy mitondra ny zavatra tahaka an'izany, fa ao anatin'ny antsoina hoe séduction amin'ny alalan'ny toko sy andininy mba hahazoana vola, voninahitra, gloire sy ny zavatra be da be, ainsi de suite, politika, ny foty, na dia io toko sy andininy tanysaina isan'andro io ary ny amin'ny ho anao tsy mety mahita vady, ho feno kitapom-bolanao zarao amin'ny olona fito na mihoatra haingana be amin'iny herinandro ambony iny, dia tsy ho tamboisainany fitahina iraradraraka ho tonga aminao, dia mizarasara daholo ny olo, satria influencer esprit Jezebela, démonie daholo ny ao ambadiky zany, vadiny démonie Jezebela, lay mpanjaka vavy nangalatra ny fahefan'ny démonie, dia diable personnifié en tant que hoe fiangonana, femme, vehivavy,
hiséduira izao taranaka izao. Dia be da be ry havana ny zavatra zay afafin'ny Satana hena naterina misampy mandravarava izy am'izao vanim-potoana iresahantsika izao. Amaranako azy dia aka ohatra voatselitsika nahita tety amin'ny tambajotra. Beyoncé dia nambaran'ny page anankiray mbola ao amin'ny page-ny eo le izy, groupe page Fity Madagascar et son avenir. Tsy izy ihany fa betsaka. Ireo groupe reo ireo page reo dia influenceur daholy. Zany hoe mitady mirecolter j'aime, mirecolter followers, mitady maximum d'abonnés, influenceur. Makafana, pakafana. Esprit Jezebel ity sisy resahantsika ity. De izy reo manao analyse tous les jours. Ohatran'ny influenceur rehetra hoe inona indray no afahako mi-influencer ny olona, dia capable izy hatrany amin'ny vaovao tsy marina tahaka ny hoe avy eto Beyoncé araky ny world tour zany hoe tour du monde anao concert, y compris tafiditra ao anatin'izany Madagascar, de ve moa isy ny dénoncer le izy hoe alainga fa tsy ho avy eto zany Beyoncé sy ny sisa rehetra. Bon, tsy idirantsika iny fa ny zavatra tsindritsika de la esprit Jezebel hoe zareo reo ireo groupe rehetrarehetra ireo hatramin'ny Fity association na tsy fantatro na Fity tsy association na groupe hafa, influenceur daholy, maximum d'abonnés satria misy mamoana, misy rehaka, misy laza, misy ary misy fahaverezana mandrakizay. Any tena tanjon'ilay Satana mi-influencer amin'ny alalan'ireo esprit Jezebel ireo. Dia fetsy zareo intelligent zanaky izao tontolo zao de marani-tsaina noho ny zanaky ny mazava. Efa miverimberitsika eto foana zay voasoratra amin'ny Baiboly. Dia Beyoncé no safidiny izy ireo manokana. Iza moa ty Beyoncé ity, déesse féminine. Déesse izany dia sampy iankofana ary ao an'io Orléans ao dia misy fiangonana amin'ny anaran'ny Beyoncé mihitsy. Averiko tsara hoe ao a Nouvelle-Orléans, Amerika, dia misy fiangonana amin'ny anaran'ny Beyoncé. Betsaka ny reportage manamarina fa i Beyoncé dia efa navity izy pacte mihitsy fifandraisana miafina anatiny lalina amin'ny Satana. Miverina amin'ny sujet itsika hoe Jezebel, vadin'ny Satana. Ary ao anatin'ity témoignage zaraintsika ity resaka Beyoncé, manana fiangonana izy. Zay ilay zavatra nambarantsika tany amin'ny voalohany indrindra hoe Satana manao usurpation Jesosy Kristy sy ny fofombady fiangonana vehivavy. De manangana ihany koa Satana mpanary any amin'ny fitomanina sy ny fikotromanify nandavo any Eva, tsy hoe mpanary fa an'Andriamanitra ny fahefana amin'izay, fa izy no pakafana influenceur, dia personifié amin'ny alalan'ny Jezebel vadiny. Dia maneho an'ilay kisary mihitsy i Beyoncé, Jezebel fiangonana iankofany fanina sy ny artiste ao anatin'ny tontolon'ny influenceur. Tsy fantatro hoe firy mille d'abonnés ny déesse féminine Beyoncé. De ny tena zavatra matsikaiky teto amin'ity témoignage nozarain'ny groupe pakafana be da be Fity Madagascar et son avenir et les autres ireo. Tena tsy parazara fa lay déesse mihitsy no nalaina. Lay andriambavilanitra ny Satana mihitsy no nalaina. Ilay fiangonana démoniaka mihitsy no nalaina. Ilay iankofana idolatra mihitsy no nalaina. Ilay influenceur matanjaka ny Satana mihitsy, lay Jezebel personnifié, diable personnifié mihitsy no nalaina. Ora nefa fatatsika Beyoncé fa nisy fotoana izy teny amin'ny ambony sehatra nivadika tahaka ny biby mihitsy tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe état second. Dia nisy passage na 2-3 secondes
toy ny hoe transfiguré mihitsy ny tarehany, niova tarehy izy ary namoaka endrika biby ty. Izany ny ao ambadiko toy ny influence, resaka influenceur esprit Jezebel resantsika ity. De ny mampime hoy aho de be da be mihitsy ny kristianina gasy vavy lehilahy, zao zany de fa nomboka hanangom-bola, hitahiry boatin-drakitra, hanao sakrifisy, hijery an'io ramatoa io. D'ailleurs le vaovao lainga. Zany hoe mbola tsy nisy hetsika akory fa juste paragraphe navoakan'ny page influenceur. Groupe Fity Madagasikara Son Avenir sy ny groupe hafa dia efa firy no influencé tao anatin'izay, juste paragraphe kely il y a 6 jours ou 4 jours zay. Juste paragraphe fotsiny fa mbola tsy nisy ny proclamation officielle ilazana amitsika fa matanjaka de matanjaka ilay esprit Jezebel. Raha mbola nitongotra ao tongotra izao tontolo zao, raha ny fitafianao fitafiana izao tontolo zao, raha ny fihinanao fihinana izao tontolo zao, raha ny religionanao mbola religion misababaka izao tontolo zao anatin'ny tontolon'ny endoctrinement sy ny ohatran'izany, de ny ilany fitafiana Jesosy Kristy araky ny toko sy andininy sambotsamborinao hitafianao dia tratra ny esprit de séduction Jezebel, Fity Madagasikara Son Avenir et les autres groupes influenceurs eto Madagasikara ianao. Ary la preuve anao sacrifice daholo ny lany vavy tena tsy misy miala koseto vakio le commentaire tsy misy miala koseto fa tena tsy maintsy na hijery ny Beyoncé fotsiny ihany. Oro nefa ilay Beyoncé ilay déesse féminine araky le nitenentsika teo de nisy fotoana izy efa transfiguré mihitsy tonga hoe endrika mampatahotra tao anatin'ny état second, ivelan'ny pose nohatra ny carnaval miadorer an'ny satana amoi tenue misaveraberaka. Hitanao rehefa misy émission na carnaval tany Brésil farany teo nahitantsika azy na ny carnaval any adonia ihany koa mampandiny fitombenana miadorer an'ny satana daholo reny, manome voninahitra ny démonie, zay ny mahafofombady ny démonie any Jezebel. Esprit Jezebel zany resantsika izany. De ao anatin'izany zavatra resantsika izany no mihetsika ohatry ny hoe resaka fétichisme any amin'ny tontolo mystique fa en transe ireo mpiadorer sy mpivénérer an'ilay déesse féminine mijery ny concert, amonjy an'ilay concert hiadorer an'izy, omeny devoly plaisir izy de miadorer an'ny satana, manao ny hiran'ny satana. Ary azadino fa tsy vitsy ny hiran'ny Beyoncé no misy message subliminal miadorer an'ny satana sy manome voninahitra ny démonie. Tsy tanisan'izantsika fa tsy manam-potoana fa jerevo ao amin'ny internet ao. Ivelan'ny resaka mianjakanjaka carnaval de Beyoncé resaka sexe noho ny popotra daholo ny intime rehetra, zara fatakonana, séduction zay le esprit Jezebel, influenceur dévorer ny fanahanao izy, esprit vampire mihinana anao grak. Tsy tonga saina am'izany ny mpino raha tsy manana ny Jesosy ao anaty ianao, raha tsy manolo tena ho an'ny Jesosy Kristy ianao, raha tsy miyaiky mihitsy anao fa Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy anao. Fa raha ohatra hoe mbola resaka religion no entinao manompo, raha mbola resaka dogma sy resaka anaram-piangonana ny fanompona ao an'Andriamanitra dia devoreny Beyoncé ianao, devoreny Jezebel ianao, ary efa azony ianao. D'ailleurs ny fiangonanao mihitsy ny Jezebel, fa tsy manana an'ilay discernement, tsy manana an'ilay fanomezam-pahasoavana ianao, satria tsy Jesosy Kristy ny lohany, 1 Corinthiens 12, fa satana ny lohany, Jezebel ny lohany. De tsy conscient ianao fa mitehaka eo ihany ianao Jesosy, mitarika louange ihany ilay tovovavy miaraka amin'ilay nono beany, miaraka amin'ny vady ny apôtre, ary mahazo olona be izy amin'ny Jezebel azy. De ao daholo miresaka fanamasina ninona, misy mitomano mihitsy satria efa nazavaintsika teto zay le hoe zay le transe chamanique état second ampidirina ao anatin'ny animation ny mpino animena, de miaramira miaramiredina de tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe état de transe état second, fa tsy esprit Yahweh Elohim lay izy fa esprit Jezebel no mianime de matsapatsapa mangorangorana sy matsapa
hoe kasika Andriamanitra hoy ry zareo, misy Jesosy hafa. Fa miala tsiny amin'ny teny aminao fa ohatran'ny olona mijery concertny Michael Jackson torana. Voakasika any amin'ny émotion any lalina. Mihiry Michael Jackson hoe you are not alone, tsy irery ianao. Dia voakasika any amin'ny émotion lalina niana satria misy esprit manarina an'ilay concert, miara-mihira daholo ny olona. Zay le transe chamanika ny resahako anao teo fa nisy fotoana nanazavatsika an'izany teto jereo vao ny vidéo any aloha, ainsi de suite. Dia zay miaro amin'ity resaka esprit Jezebela nresahantsika ity. Ary raha ny cas Beyoncé eto dia esprit carnaval, esprit sexe, ny argent mamona, ny séduction maha efa influenceur azy an'ilay déesse féminine eto resahantsika. Betsaka zany esprit zany ary matanjaka be zany no midévorer anao, miaraka amin'izay ny mamona, ny culte des personnalités ny resaka laza, ary ny religion lay fiangonana iankofana ao a Nouvelle-Orléans ny anarana Beyoncé. Grave ry havana. Ary zany efa mianaka sy miparitaka eto Madagasikara. Be da be ny mpino no tsy miakohaka amin'Andriamanitra totoa, tsy miakohaka amin'ny Jesosy. Mivavaka izy amin'ny anarana Jesosy ihany fa tellement ny émotion ny lalina. Teo tsika le niteny an'le hoe torana mijery Michael Jackson, mihira ny Michael Jackson, fa lay émotion any voakasiky lay esprit Jezebela dia miankohoka amin'ilay mpitondra fivavahana izy, miankohoka miaraka amin'ilay conducteur de louange izy, sy lay bishop sy lay faux prophète sy ny sisa rehetra. Betsaka raha lasy ranabavy no azo ambara. Mino fa voaray anao ny famarinan'ny soratra masina tokony tafita tamin'izay exemple an'raisitsika izay. Mialatsiny amin'ny anarana voatonona rehetra, misaotra ny tompo ihany koa afaka nanambara izay tokony ho nambara izay mikasika ny esprit Jezebela, ny esprit mi-influencer makafana zay mianaka be mihitsy amin'izao fotoana izao, ary zay pedy sokafanao rehetra dia influenceur daholo. Tsy hanonona anarantsika fa be da be hatramin'ny mpitondra firenena dia lasa à côté ny fitondrana firenena fa lasa mi-influencer vahoaka sisa satria efa 2023 zao. Miresaka patte jaune, miresaka sanatrian'izany manararao patte hoe ny cyclone nandalo dia manao descente sur le terrain dia mietsika lay esprit culte des personnalités dia miaraka amin'izay lay esprit Jezebela mi-influencer iara-irona indray andondray ho any amin'ny fahaverezana anomboka amin'ity 2023 ity plus 5e mandat indray. Ary zany daholo na izy na ny teo aloha na ny tsy teo aloha na izay ho avy eo satria ny politika de religion hafa indray koa ina fa ao foana lay esprit Jezebela. De tahaka an'izany ihany koa ny fiangonana eraky ny elakelan-trano vitsy de vitsy isy zany mitory tenin'Andriamanitra, mitory ny fahamarinan'ny filazantsara izany fa esprit Jezebela daholo attirant sy attirante, zany hoe attireny ianao ho adepte amin'ilay fiangonana, attireny ianao, influenceny ianao ho mpino sanatrian'izany hoe ho membre amina fédération ana foty, ho membre amina club anankiray, ho mpandoha écolage amina sampana anankiray. Lasa ohatran'izany ohatra hoe membre amina scout, membre amina mialatsiny amin'ny teny an'izany za tsy miteny hoe ratsy ny scoutisme, na ohatra hoe membre amina sy ny sisa be da be, sampana be da be, mpitendry mozika sy ny ohatran'izany. Mijanona amin'izay fotsiny fa tsy misy resaka famonjena, ary ny pire dia fampianaran-diso ny toriana aminao zany hoe atao mihitsy zay atanao amin'ny Jesosy Kristy, inversena ny filazantsara dans le sens hoe influencena ianao ary volenao anatinao ny esprit Jezebela, atsambaina amin'ny esprit Jezebela ianao arak'ilay zavatra be da be ny tanysaitsika teo carnaval, sexe, argent, ny gloire, ny culte des personnalités, ny resaka religion sy ny sisa be da be mafy an'izany resaka esprit Jezebela izany donto ny mpino, fanina ny mpino ary tena hoe miraikiraika mieso matory ao anatin'ny Jezebela. Rotsorotsiany Jezebela, meny Jezebela nono tena hoe vokisa nono mihitsy zay dikan'izay dia mitohy cordon, zany hoe Jezebela mitaizan'ilay mpino de mitohy cordon amin'ny satana ny mpino amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao. Ianao kosa dia tsy isan'izany, ary zay nampahirezako anao manarahana zao pedy zao fa ny zavatra zay zaraitsika dia mezakitsika
araka ny famangin'Andriamanitra mampitandrina foana manaitra mba hahafahanao mandray afatra avy amin'Andriamanitra, mba hahafahanao manana relation amin'Andriamanitra fa tsy relation amina fiangonana, relation amina anaram-piangonana, relation amina mpitondra fiangonana, relation amina influenceur, relation amin'ny Jezebela. Tsy izany no tanjontsika fa ny tanjontsika dia tsy izao intsony velona fa Jesosy Kristy no velona ato anatiko. Relation intime amin'Andriamanitra tsy to efa nresahantsika teto zay. Mirary soanao manaraka indray mahafinaritra misaotra anao Jesosy Kristy raha mbola afaka nampita izay tokony nampitaina mikasika an'izay izaka esprit Jezebela izay, dia ianao tompo no mitondra ny ambony tokony ho ambaranao ankoatran'izay efa voasara izay indisy fotsiny ihany ny entinay ny fampisara teto. Ny tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy tahaka an'izany, ny tavan-dranadahy mandranitra ny tavan-dranabavy. Ao aminao ny fafenon'ny zavatra rehetra izay dia ratsambatan'ny Kristy avokoa. Ianao ny loha, aoka izay anaiky an'izany, aoka izay hihetra, aoka izay hanombo ny fahotanay hiaiky sy hibebaka eo anatrehanao, hanolotra ny momba anay rehetra aminao indray, mba hahafahanao misandratra ato anatinay, hahafahanao manana territoire amin'ny fahafenony, mifeny momba anay, manjaka ato anatinay, mba ho tonga fanjakam-pisoronana izahay, sady mpanjaka no mpisorona, misorona. Izany ny tena volonténao tianao ho tanteraka aminay, dia sokafy miandalana amin'izany ny toe-po, toe-panahy, toe-tsainay, ary manampy anay betsaka Jesosy Kristy aharitra iankatony teninao. Mamindra fo aminay Jesosy ny amin'ny zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Dia ianao nanankinanay ny androm-piainanay sisa rehetra indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Yesoa Masiha no tombo-kasihan'izany vavaka izany, ny Ramahery nandresy ny fahafatesana teo amin'ny Calvary no tombo-kase rafafy amin'ny zavatra nambara rehetra, ary Jesosy Kristy anokatra ny masom-panahintsika tsiraray rehetra rehetra any, ny voninahitra ho an'ray tsy toa endrika zanaka lay tokana entina ao am-ponao sy ao anday anao izay rehetra tsy salama, izay rehetra mandalo épreuve sy ady dia ento anatrehan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ianao tompono mahita ny toe-pony tsiraray izay ao anatin'ny javy, ao anatin'ny souffrance, ao anatin'ny fangejan'ny démonie, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fahosana, ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny dépression, ao anatin'ny zavatra maro izay efa nambaranao hoe ity amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana hoy ianao Jesosy Kristy, fa ianao efa nampanantenanay hoe izao Jesosy Kristy izay efa nandresy ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, izao efa naharesy izao tontolo zao. Minora lahy, minora nabavy, raisy Jesosy Kristy izy no fahafahana sy izy ny délivrance ny amin'ny zavatra rehetra, raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Samy manana olana isika, samy manana problème isika, fa hafa mihitsy izany eo amin'ny Jesosy Kristy izany, ary miandalana araka ny fahendren'Andriamanitra no fiasany eo amin'ny fiainantsika. Misaotra anareo naharitra ny aino hatramin'ny farany. Manaraka indray isika mijery lohahevitra ankoatra ny nolazaina ankehitrio androany zany. Dia nareo zay manana sujet tianareo resahana dia alefaso MP fa betsaka ny MP voaraiko ao misy sujet intéressant tsara resahana, tena resahana tahaka nyity androany ity, dia ho resahantsika araka ny fahendren'Andriamanitra, araka ny famanginantsika amin'ny fotoana mety sy ao anatin'ny taridalan'ny tsy tofoana. Mirary sora lasy ranabavy, tahin Jesosy dia manaraka indray. Veloma tompoko.